Nototosaina androany ny famindrapitantanana teo amin'ny bentanana Mpisoliterana sy ny bentanana vaovao ny komina ambonivohitra ny Morondava. Atao amin'ny tranon'ny komina no nanaovana izany. Somary sahirana moa ny rehetra satria dia teritery ny efitrano ary anisany adidy lehibe sy asa miandra ny bentanana vaovao moa ny fanaovana ny lapan'ny tanàna izay efa taona maro no tsy mety vita. Natomboka tamin'ny famakinan'ny didy izay manambara ny fahalan'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina 12 miaraka aminy moa ny fotoana izay notarian'ny prefean'ny Morondava notron'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry ary ireo mpiara-mombonantoka rehetra eto anivon'ny faritra Menabe sy ny komina ambonivohitry ny Morondava. Nanatrika izany ny solombavamboaka voafidy tato amin'ny distrikan'ny Morondava sy ny loholon'i Madagasikara voafidy tato amin'ny faritany Toliara. Araka ny pitsarana laharana faty 2020 Elcom tambo ambroapolo janoary 2024 anamarana mivokatra ofisialy fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny filakevitra sy ben'ny tanàna ireo komina ambonivohitra sy ambanivohitra natao ny 1 Desambra 2024 manerana ireo faritra Andosy, Ambohidy, Atsimo-Atsinanana, Atsimo-Refana, Menabe. Ny fitsarana sahana ny ady amin'ny fanjakana Toliara amin'ny anaran'ny voaka malagasy dia namoaka ny pitsarana ka nahafahatsikanana an'izao résultat final zao satria izay moa miato amin'ny teny français dia vakiko arak'izay. Élection du 11 décembre 2024, résultat final, district à Morondava, commune à Morondava, maire élu, Randiana Terena Silberto, ici Karecha, et à la famille Rajuel. Liste des 13 conseillers élus indépendants par Tilalis Mireille, Mansou Kevin Claver, Sous Justin Marson. Ici Karecha, et à la famille Rajuel, Davidson Nirilera Patrick, Silenti Christian, Raviera Sulu Vonten Tomon, Rakutungina Fluniena, indépendant Yakatali Ali Hussein, Randia Rambmana, Raviera Sul Stéphane Michael Manampi, indépendant Rassouf Marana Jean, si Davidson épouse Nirali Balou Purseri Jean. Togalis Espérant Mariano. Indépendance affaires Namalouza Publique. Soir Thierry David Siefmana Rodrigue Laurent. Pour expédition certifiée conforme, Juliard le 25 janvier 2025. Tribunal administratif Juliard. Izay zany no ben'ny tanàna eto amin'ny komina ambonivohitra Morondava efa nambara teo dia ireo 13 eo no mandrafitra amin'ny mpanolotsaina. Taorian'ny famakinan'ny didy dia nisy ny fifanaovan-tsonia teo amin'izay famindra-pitantanana izay. Taorian'ny fanaovan-tsonia dia nivoaka teo ivelan'ny komina ny rehetra ary teo no nametrahana samboady ho an'ny andriamatoa ben'ny tanàna Mamy Gilberto. Mandritra ny fandraisam-pitenenan'ny ben'ny tanàna moa nambarany fa vonona izy hiady amin'ny kolikoly ary hanatanteraka ny asa fampandrosoana izay irin'ny vahoakan'ny Morondava. Misy rehetra zay vitanao, misy rehetra zay mahavelanao dia tonga aho ny hanohy hanatanteraka ary hampitombo bebe kokoa an'izay tsara zay mba hamalina ny filàna vahoakan'ny Morondava satria zay no zavatra nampandreheta azy, zay no zavatra nandrasany fa mila asa maika, asa malaky ary asa lavitsy ny kolikoly ny vahoakan'ny Morondava satria zay mandrasany atam'izay. Maro ny tebiteby izay mampikaikaina ny mpiasan'ny poliny fa hoe tonga mera vaovao mera mamy ka ho ahy aby mpiasa taloha tao.
ka akon'ny toeram-piasana ty no tiako hamarina izay teo mampiaikay anareo zay mpiara-miasa iaby fa miatorava sy mifidia vahoaka moron-davany dia tsy handroaka ny piasa kominy teo aloha fa hiasa mafy hiasa malaky mba hamaly ny filany izay ela nampahitahita azy zay koa tokony fotony isika manoloana n'izay tsako mampitebiteby ary eto dia manao antsoavo ho any ampilafike rehetra eto akapitananany moron-dava na io mpandraharaha na io ireo ONG na io ireo olotsotra na io ireo ray aman-dreny eto an-tanàna na io ireo mpanao politika fa vonona ny tenako ary misokatra amin'ny ampilafike rehetra izay vonona ny hitondra ny anjara-biriky amin'ny fampandosoana moron-dava satria ny tanjona atsika dia hoe moron-dava tsy maintsy mandroso ny farany amarana ataozy angamba andriambato-prefet dia ao anatin'ny tiky antota taratasiny famindra-pitantanana ty moa dia misy any zavatra mampiaikaiky ao anatiny ka dia ampanajana toko no anolorako an'tiky taratasy dia réservative to aminao tokon'andre-panjakana. Tao aorianan'izay dia nandeha tao amin'ny salle de refuge ao amin'ny voariny rehetra ka nisy ny fiarah-miala etaeta ary nandritra izany no nanambaran'ny solombavam-bahoaka fa vonona izy amin'izay tratsiny ainy rehetra anampy ny ben'ny tanàna ary miantso ny rehetra ihany koa ifamelaka hiara hijery ny fampandrosoana ny moron-dava. Direct manokana tsisy pepetra ny fahendren'ny vahoaka ny moron-dava tokotrasitokovavy ary amin'ny coordonnateur régional ny DGB ny Maranterana isika rehetra miaraka amin'ny andrazoelo dia misaotra makasitraka ny fampokisana napetraka ireo rehetra tamin'ny candidat maire natolotsy ny vonona iromary zava-dehibe tokoa matsy ny fananatsika be tanàna ny ray folo mitovy fomba fijery amin'ny andriamatoa filoam-pirenena Andrazoelo satria izany dia hanamora ny fiarah-miasa miaraka amin'ny fitondram-panjakana foibe ary indrindra izany dia ampirindra ny fampandrosoana any Madagasikara manomboka eny fotry eny amin'ny totoky eny amin'ny fototany ary ety amin'ny commune urbaine ny Moron-dava. Nandritra ny telopolo taona dia tsy mitovy tadidokanga politika ny fitondram-panjakana mahefa sy ny fitantarana teo amin'ny commune urbaine Moron-dava. Ny azo velona mihitsy azy dia izany tsy fitovizana vina politika zany no miteraka fifaninanana no miteraka fifaninjena eo anivony samy olom-bonetra ny eo anivony samy olom-bofety koa azo tenenina hoe nahataraiky ny fampandrosoana ny commune urbaine Moron-dava. Fa na izany na zany dia oka zava isaorana ny ray aman-dreny ben'ny tanàna teo aloha sy anareo tompona andraikitra teo aloha satria nisy asa efa vita teto nefa kosa mbola maro dia maro ny asa tsy maintsy tanterahintsika ankehitriny. Andriamatoa ben'ny tanàna Moron-dava tonga iray fotoana ianao no manoratra ny tantara sy mipetsy ho an'ny vahoakan'ny Moron-dava manomboka roany ary raha tenako manokana dia anampy anao arak'ilay fiteniko matetika hoe anampy anao amin'ny heriko manontolo ka eto dia manao antsoavo ampiavana amin'ny maray aman-dreny anireo namana rehetra eto Moron-dava izay miaraka fahiny nefa misy tataniny lalaniny ka hoe hoe sanatry tsy hoe namana tsy mahavita azy
na hoe namana tsy mety na namana tsy mety akandraiky fa kosa misy atoko eo. Misy atoko zany dia manana ny fehiny politika tsy maintsy zareo raha ohatra ka miaraka isika ary aleo le miaraka e satria zay miaraka dia zay misaraka fasika ka misy daholo efa ny fotoana ho azy zava-drehetra. Misy ny fotoana fifaninanana madio fa misy atoko ny fotoana ifamelana tony izay fotoana zay izay problématique anaty andrasana ary araka izany ny fiantsona zay ataon'ny solotenam-panjakana ety fotony an'ireo mpanolotsaina anatanteraka ny fivoriana voalohany tsy ara-potoana zay andinian'izy ireo ny sata amin'ny fe azy sy ifidianany ihany koa ireo birao maharitra ny filan-kevitra kominaly. Manomboka eto zany dia Andriamatoa Mamy Gilberto no ben'ny tanàna ny komina Ambonivohitra Morondava izay ben'ny tanàna iray amin'ny antokon'ny fitondrana Foibe izay tsy nisy hatramina komina Ambonivohitra ny Morondava fa ben'ny tanàna teo amin'ny lafiny fanoherana na tsy miankina atrano no lany hatramin'ny izay fa sambany teo amin'ny tantaran'ny komina Ambonivohitra Morondava tamin'ity taona 2024 ity ka miandrandra fampandrosoana ny vahoaka ny Morondava.